Nisy olona iray nananjanaka telo mirahalahy nefa tsy mifankatia ireo zanan'ireo fa niady matetika sy samy manao izay saim-patana. Ny anaran'izy ireo dia Andriamatoa, Andrianaivo ary Faralahy. Nalahelo fatratra ny iray satria tsy mifankatia sy tsy nirahina ny zanany ka nitady hevitra mandrakariva izy mba hampiombonana azy ireo. Ka sombiny amin'ny anatra maro tamina ampiomboana ny zanany no angano entintsika eto anio. Izany angano izany dia mirakitra ny fahendrin-drazantsika malagasy izay mifono zava-tsoa tokoa. Ka rehefa tsy nirahina raha ireo zanan'ireo dia nentindray ny tany an'ala. Indray andro zoma araka nefa nampiomanina ka toy izao no nitranga. Nohon tonga tokoa ny andro zoma ilany natao indray ny fotoana dia indreto samiavy izy telo mirahalahy ka izao no tendrainy taminy. Oltiry zanako andeha lentsika ka angony reto zavatra mila hoentiny reto. Alika ray omby ray tehana ray miampy baso ray vava ray letsy dia zao fehezo avokoa ny ratsan-tananareo telo mirahalahy dia ny efatra ataovy iray fatorana fa ny anankiray avelao hiaotra sy hitafy lamba ary andray sotro dia ny ainga izy efa mianaka sy ny mpanaraka azy ary nentiny avokoa ireo zavatra nasainy nentiny ireo sady nofehezony koa ny ratsan-tanany. No nombitao andohasa antsinana-tanàna izy dia hoy ireny tamin'ilay zanan'ilay matoa. Dia ahoana letsy indray matoa? Ao letsy zao kely fa henoko misy ao letsy eo andohako ao zao. Dia avy andray matoa ny zaka nahita ary nataondrainy hoe dia foizo letsy izay hita lafa andrasana tao inona indray fa namaly ny zanany hoe tondro-tokana mory kaiky ka inona ny afo ao eo dia hoy ny navaliny aiza ro foiziko fa niteny moramora ny zanany hoe raha tsy vahana moa alory kaiky ireto ratsan-tanana mifatotra tondro-tokana ve azo hao. Noho nandrehan'izany rainy dia nangoraka ny fony ka nitanondrika izy sady latsaka ny ranomaso no niteny tamina alahelo izy hoe matesa alohan'ny lahy letsy ary le dalalahy ty hainy lahy tsara fa ny fanondro-tokana tsy mahazo ao nefa lahy dia mafolotsy mety mitiavana na dia ray azy. Izany hono no nisehon'ilay fiteny hoe tondro-tokana tsy mahazo hao. Dia niainga indray izy rehetra ka noho nandroso kelikely dia tonga tamin'ny ony lehibe sady be voay. Dia niteny tamin'ny zanan'ilay Iaivo kosa rainy hoe Oltiry Andrianaivo ao letsy ampitaony ompitsika ambeny tsara sao tsy miray dika ho very sy ho lasany biby any Dia nataony izany ka tafita soa matsara avokoa ny omby rehetra fa tsy nisy tomika na dia ray azy satria ny ray dia tsara izy teny anaty rano dia gaga ny zanany ka niteny tamin'ireny hoe ono ary dada natory avokoa ve ny mambatao anaty rano sa tsy misy nify dia tsy nisy ny kasehany akory ny ombitsika na dia ray aza. Noho naheno izandray rainy dia sady nisentroka nanao hoe izay mirahina anaka tsy mba lanin'ny mamba. Izany hono ny andohany oeabolana hoe mita be tsy lanin'ny mamba. Dia mbola nandroso any izy rehetra ka tonga teo amoron'ala dia nahita akanga iray ity marenina ry zareo ary niteny tamin'ny zanany faralahy kosa rainy hoe Oltiry andreparany toa hitako tsy dia misy atao letsy elahy zany maninona raha entina ny amboa dia mandeha mihaza akanga mba ataontsika laoka dia natsony faralahy ny alika sady namporisiny nefa tsy nentiny saraka ny akanga fa nirahina fatratra ka noho ny vao nanatona ny sambotra azy ny alika dia nifandrotehany izy rehetra ka apotsitra teriny masony anankiray sady rotika avokoa ny sofiny roa dia inty izy niverina anatina ny tompony sady nokinainaina mafy. Ny tampom-bava avokoa izy telo mirahalahy no nahita izany ka niteny hoe hay varery dada ny akanga amin'iray hina tsy leonamboa. Dia namaly rainy ka nanao hoe fa tsy hainy lahy moa zany tsy adalany letsy ireo razambentsika ireo nametraka sy ny safidy an'ireny karazana ohabolana malagasy reny. Izany koa hono no nisehon'ilay ohabolana hoe ny akanga maro tsy vakin'amboa. Mbola nandroso ny teny tamin'izy telo mirahalahy ihany rainy nanao hoe efa maro letsy izay zavatra mahagaga hita alilaisan'izay sady efa hitako reraka koa tsika izany ndao letsy ny lalana modina ao asiana olona amin'izay Dia niverina izy rehetra ka nihazo teo amin'ny tampo-tanety lava sady nangadiady tsy misy alokaloka hialofana akory nefa maina angaingaina ny andro. Dia nahita indray ny hevitra indray izany ka niteny izy hoe
Tena henoko valaka le tsy ray nylaisana izany sady mangetaheta te sotrano be koa anesa zany. Oltia, maninona le tsy raha mba hiala sasatra kely eto amin'ity ala be ty aloha tsika? Aiza rery dada izay hiala be eto e? Te no valiany hoe reto zanako reto letsy fa tsy hita laisany ary ve letsy ty atanako ty. sady najoro n'ilay tehana dia tsipaky ny izy telo mirahalahy raha nandre izany, nefa mbola notohizan-drainy ihany ny teniny nanao hoe ole retsy a, io marina rehetra io ka hainy laisany daholo fa dia hodiana tsy fantatra fotsiny. Ny tehana tokany ity amiko ve letsy dia mba ho ala milaisany. Ay zary reto zanako reto zany. izany koa no niavian'ilay ohabolana hoe azo tokana tsy mba hala. Fa mbola narosondrainy ihany ny resaka mahasoa ny amin'ny Firaisankina ka izao indray no teniny. Ndeha ary isika hiainga ka hizotra miadana fa efa malomaloka ihany izao ny andro. Ary rehefa tonga amin'ny ry fiakarany iry isika ka tafapetraka eo an-tampon'io tendrombohitra io sady mahatazana ny fonenantsika dia andefa basy ka hanao veromay mba ho fantatry ny olona any an-tanàna fa efa mierina dia antsika sady hiomana ny vady aman-janantsika ka hanaovany hoe injao tamy izy efa mianaka sy ny mpanaraka azy ary rehefa manontsoroka io tendrombohitra io indray isika ka mihazo ny tanety dia andefa basy ka hanao reresy variraraka. Ary efa hitako akaiky le tsy le finenana mamitsika ity. Ko maninona moa raha alefa amin'izay basy mba ho reniny eo an-tanàna e? Dia nandefa basy iray vavy izy ka hoy izy tamin'ny zanan'ilay matoa. Mafy tsara kosa izy zany a. Sa hoana le tsy mifain'olona azy teo rikoto? Tsy re miketriketrika tsara ny an-tanàna ve izay feom-basy teo zay? Sa tsy zany? Fa namaly ny zanany hoe Tsinitsinina kory dada, basy iray vava ve ka ho fatano basy? Angamba azo atao hoe basy ambeaty izany. nonona re izany indray rainy dia nitatakolaka ka nanao hoe Tena zay tokoa le tsy ry zanako kay hain'lahy ihany. Ary fantariko letsy fa ny basy betsaka sy mirefidrefitra no mahataitra sy atahoran'ny olona. izany koa no niandohan'ilay fiteny hoe izay be no basy, nefa mbola tsy tapitra ihany ny teny-drainy fa nampino hoe efa maro le tsy izay zavatra mahagaga hita ny laisan'izay a, sady efa reraka koa tsika tia kandeha le tsy asiana olona ny lalana mody. no ny vao nandeha kelikely izy dia nisy ombomanga iray tsy hitany tampoka tokony ho arivo ny isany. Taitra tery izy rehetra sy ny ombonentiny ka niparitaka be ihany ireo hany ka tafaro tamin'ny ombomanga ny anankiray tamin'ny ombony. Raha efa lasa lavidavitra ny ombomanga sy ilay omby iova dia fantatra ireo fa tsy namany iny. Koa dia nifandaran'izy ireo nototoina ka nipotsaka antsinainy ka maty tery. No nijery izany izy telo mirahalahy dia niteny tamin'ireny hoe Maty ny ombitsika ry dada, fa tokana manaraka ny maro. dia ilatsaka ny ranomasondrainy sady niteny izy hoe Mampisainto letsy a. Ohatr' izany rehefa tokana manaraka amin'ny maro e. Dia very koa fa ohatra ny fahorinana azo an'iny omby iny no mahazo ny olona tia ny havan'olona nefa makahala ny havan'ny tena. Ka za lesy dia tsy sasatra manafatra anareo zanako a. Fakatiava letsy fa tsy misy toy ny havana mifankatia sy mirahinana e. izany no niandohan'ilay fiteny hoe omby tokana manaraka ny omby arivo sy ilay hoe tsy misy tohandra-havana. Dia niainga teo indray izy rehetra ka tafaverina soamantsara tao amin'ny tanàna fonenana dia nirahandray ny ody aloha ireo zanan'ireo sady nanariny moramora hoe Ariva lesy ny andro ka mandehana mody amin'izay mamonjy ny vady aman-janaka lesany e. Tsy zazakely tsony laisany fa efa lehibe ka mahay mandanjalanja ny tokony atao e. Sady efa hita ny laisany daholo ny zavatra maro tany amin'ny lalana ny lalovantsika izay. Tsotra ny hafatra amin'ny laisany. Fakatiava letsy e. Miraisa iny ary mahaiza mifandefitra. fa mbola narosondrainy ihany ny resaka mahasoa ny amin'ny Firaisankina ka izao indray no teniny. Dia tongava indray amin'iray volana an'io e. Misy zava-dehibe hafa hodiniantsika indray amin'izany. Dia mandehana ho amody amin'izay fa efa arivo ny andro. Ny angano nentina tamintsika teo dia nampianatra antsika fa tsy mahavita zavatra isika raha mandeha irery.
Toy ireo zanaka telo mirala tao amin'ny angano isika olom-pirenena ka samy manana ny eritreritra sy ny fomba fijeriny. Saingy rehefa miady, mifampiahiahy ary samy mikatsaka tombontsoa manokana dia miato miaraka amin'izany ny fampandrosoana ary tombontsoan'olombitsy no manjaka. Miteraka tsy fifankazahoana sy tsy fandriam-pahalemana izany ka manimba ny firaisankina sy ny fiainam-piaraha-monina. Fa raha mirahina kosa isika ka mivohy ilay soatoavina toy ny fihavanana, teny iarahana, fifampiainoana, fandraisana andraikitra, fifampitokisana ary ny fijery lavitra iombonana ka ho lasa hery lehibe ho antsika ny fahasamihafana. Rehefa atambatra tokoa mantsy ny hery sy ny fahaiza-manao dia mahavokatra vahaolana maharitra izany ary mampanjaka ny mangarahara sy ny fahamarinana ary ihany koa manangana fiaraha-monina mirindra sy mandroso. Fa raha mirahina kosa isika ka mivohy ilay soatoavina toy ny fihavanana, teny iarahana, fifampiainoana, fandraisana andraikitra, fifampitokisana ary ny fijery lavitra iombonana dia ho lasa hery lehibe ho antsika ny fahasamihafana. Rehefa atambatra tokoa mantsy ny heriny sy ny fahaiza-manao dia mahavokatra vahaolana maharitra izany ary mampanjaka ny mangarahara sy ny fahamarinana ary ihany koa manangana fiaraha-monina mirindra sy mandroso.